MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tsy niratsihany akory ny manavanana sy mampiavaka ny malagasy na izany aza ny hoejahana aparitaka azy voizina amin'izao fotoana izao. Manana ny fihavanany sy ny soatoavana ny malagasy ary satrotra ny anaisotra izany ao am-pon'ny olom-pirenena tsirairay avy. Fampiasana fahefa-panjakana fanovana voka-pividianana. Ireo ny tranga hita raina ny roaponina amin'izao fotoana ary anairany ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Fanilian'ireo tsy nifidy nandritra ny fividianana filohan'ny pirenena. Io no azo andikana ny fanesoran'ireo olom-pirenena nanana kara-pividianana tao anatin'ny lisitra nampiasaina farany teo hoy ny mpanao politika tamin'ity androan'ity. Tranga izay mampiariary ny paikady maloto nandritra ny fividianana solombavam-bahoaka ary ampanahy ny fividianana ho avy. Mila vaozana ny lalàna mifiny fananantany eto Madagasikara ary mila mafisina hifanaraka amin'izany ny fampiarana azy. Hoy ny teo anivony ny fikambanana Henri Capiton izay hivondrona ireo mpampianatra mpikaroka sy mpailalàna androany. Venezuela ny firenena voalohany any Amerika Latina tsy nahitany intsony ireo ranomandry taorian'ny fahaverezan'ny ranomandry ny corona any amin'ny onde venezuelienne amin'izao fotoana izao. Raha ny dadasika tamina velara-tany 500 hektara ny ranomandry tany an-toerana. Latsaka ny 2 hektara sisa ny misy amin'izao fotoana izao. Ny antsika prian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao ihany koa. Anaraka izany matoa andatsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy ny ratsy ihany akory no manavanana sy mampiavaka ny malagasy na izany aza ny hoezahana aparitaka sy voizina ankehitriny indrindra amin'izao fotoana aorian'ny fividianana solombavam-bahoaka izao. Manana ny fihavanana sy ny soatoavana ny malagasy ary sarotra ny anaisotra izany ao am-pon'ny olom-pirenena tsirairay avy Kaeton Andriatsilavo. Manana ny fahaiza-manaony mampiavaka azy amin'ny firenena hafa rehetra i Madagasikara ary amin'ny sehatra maro no ahitana izany. Raha hanao adaptation tompony ny malagasy, io ilay hoe ady gasy. Raha akatahaka mbola tompony ihany koa fa tsy pindrana araka ny fomba fiteny. Fiatsaram-belatsia dia mbola miavaka ihany koa isika satria ny vahiny mandalo tsy atory fahasairanana. Ohatra, namboarina ny lalana sy ireo fotodrafitrasa isan-karazany fa ho avy ny vahiny hiatrika ny lalao francophonie farany teo. Nodiovina aingana ny fako fa ho avy ny komeza sy ny sisa. Miavaka ihany koa ny malagasy amin'ny fomba fitantanana ny firenena sy ny fiatrehana fividianana. Vitan'ny malagasy ny mamadika ny isa 10 ho lasa 100 na ny isa 1 ho lasa 10 ary vita ao anaty fotoana fohy. Vitan'ny malagasy indrindra tao anatin'izay 10 taona farany izay ny manao zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona. Ohatra amin'izany ny mametraka lalàna momba ny famosirana, izany hoe mavita fiovana goavana ao anaty fotoana fohy. Vitan'ny malagasy tokoa izany raha tsy ilaza afa-tsy ny fiandrasana ny voka-pividianana vonjimaika hatrehantsika izao. Mandritra ny fotoana ialan'ny vokatra vonjimaika avy eny amin'ny SRMV hiakatra eny amin'ny CENI. Vitan'ny malagasy ny manova izay voasoratra ao anatin'ny tatitra ao anaty fotoana fohy. Vitan'ny malagasy ny manaisitra olom-pirenena marobe tao anaty lisam-pifidianana kanefa olona efa manana kara-pifidianana ary vonina hiatrika izany fifidianana izany. Raha tsorina avanana kokoa ny malagasy raha ny fikafika sy ny lainga ary ny fanambakana sy ny famonoana ny hafa tahaka izany no atao. Manjaka ny herin'ny ratsy ary toa malemy ny rehetra manoloana izany. Manjaka ny von'olona, alatra, fisolokiana, kolikoly, fanodikodinam-bola, fifanaratsiana, hatramin'ny fanenjehana noho ny tsy fitovik-hevitra. Tsy mahagaga raha toa ka ireny von'olona, fanolanana, fisolokiana, tranomay, loza-pifamoivoizana sy ireny karazana trangam-piarahamonina ireny
no mahalinna ny beseny maro tsy taitra ary tsy rotitra intsony amin'ny politika ny olom-pirenena tsy taitra na dia fahita fa miazakazaka any amin'ny lojikany ady sy ny fifandonana ary ny fifamonoana aza ny rehetra tsy taitra na dia fahita izao fa lasa didiny be sandry sy ny kely tsy mba mamindro sy didiny be vola ka tsy afa-miteny sy maneho hevitra ny mahanitra ary ny tena olana dia ireo izay samy joro manao antsoavo sy miady alana amin'izany rehetra izany indray no lazaina fa manoariana ireo izay vonina iady ho an'ny tombotsoa ambony ho an'ny vahoaka indray no enjena sy voalaza ho mianan-kendry tsy mbola tara raha teny izao no manaova fomba fijery ka andray lesona amin'ny tantara antony manana ireo fahendrena mampiavaka azy ihany koa mantsy ny malagasy fa tsy ireo karazana fikafika sy lainga ary ny fanambakana sy ny famonoana ny hafa fotsiny ihany manam-panahy sy manam-pahendrena ny malagasy ary voafatotry ny fihavanana sy ny soatoavina manana ny fitiavan-tanindrazana sy ny ambo-po iaro ny voninahim-pirenena ka izay ny tokony hivondronana sy fanomezan-tanana amin'ny famelomana azy indray ka na iza mikasa anaisotra izay fitiavan-tanindrazana ao am-pony ny malagasy izay tokony ho sarotiny amin'izany ny malagasy iray manontolo miaingy amin'io no hitrakanina ka hamadika ireo fomba fijery ratsy ho any amin'ny fomba fijery mitondra fanovana sy fanorenana indray ity Madagasikaratsika ity izay indray zany no isany mampiavaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fomba fijery ny matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity saingy tsy malagasy rehetra akory ny voakasika anatin'izay fa mazava ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa fampiasana fahefam-panjakana fanovana ny voka-pividianana ireo ny tranga hitaraina ny roaponina amin'izao fotoana ary anairany tompona ndraikitra isanambaratongany ankoatr'izay ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny endriny maro nandritra ny zotra mpividianana tamin'ny ankapobeny Daniela Minoarso miariary ny fampiasana ny isy fahefam-panjakana tamin'ny fomba rehetra nandritra ny isy fividianana sy lomba-bahoaka farany teo araka ny isy hita-taratra tamin'ny faritra maro santiona ny isy fanambazana ireo mpividy vary izay tokony isy hositrahany ny isy vahoaka amin'ny komuna maro araka ny isy fitarainana voaray izay atanatin'ny komuna Voilava dia ny joro ary magnano fagnambarana amlona ny tangana tasimety nandritra ny fotoana fidianana igny misy magneky ny komity magnano senseleny numéro 2 sy ny komi manao ngano koto eto agnatin'ny komina Voilava satria misy zavatra sy ny lamina tao mifaritra ataonsika hoe zinegana sy ranomavo ary tapifasina agnatin'izany zavatra zany nisy ihany koa zany tamin'ny faritra zay nisy vary hozaraina amin'ny sahirana alefa ny fitondram-panjakana taty amin'ny komina Voilava dia nibloquena io vary io nentina nanaovana propagande ary nampanantenaina zany olona zany tao faritra Ansaraonegna sy Ranomavo eto zany zahay dia sy mankasitraka an'izay zavatra zay satria raha tokony ho an'ny komina Ray Manontolo le fagnampena dia lasa ho ana fokotany Ray Manontolo ary nanaovana solika tany nitrany fifidianana iny ka eto zay dia magnambara aminareo tompon'andraikitra manoloana an'izay zavatra zay androany moa zany izarana ny vary zay fa tonga ao Ansaraonegna tsy ny tao Voilava ihany ihany fa ny taraina manoloana izany saika nazahoana fitarainana avokoa fa ny ponina tamin'ny faritra maro nandritra ny fifidianana sy lomba-bahoaka tsy midonga ndrefany dia zao ny zava-doza ny tranga hatramin'ny PDS aza manao samboady manao propagandy andro atalata miaraka amin'ny ona tadidiky tsara le sariny Andrajoela dia misy an'le samboady menamena to amo tsananana fakatsary dia zay ny tsanatratrarako azy eo koa ny zavatra misy faharoa tena mampalahelo zany ary zava-doza fa dia ona raiky aby ro manao ny PV manontolo tahay akory vo nisy raha ohatry zany dia zany moa zay zavatra zay dia izy aby ro manao ny somia ny asana délégué amin'ny ankapobeny zay fa dia apetraka aminareo tompona ndraikitra mahefa ny fandiniana lalina an'ity voka-pifidianana janona atreo fa ny fikasana anova nisy asafidin'ny vahoaka ataony nisy candidat-mpanjakana raha niraky-peo avy amin'ny olon-tsotra tonga ampelatana ny mpanao gazety ny Koltevika ankehitriny
mandeha ny tsindry ataony solombavambahoaka miaradihy amin'ny Andry Rajoelina ao afarafangano amin'nisy anovana ny vokatra eo anivon'ny SRMV efa misy ny fifanarahana izay nataon'ny Prime Ministre sy ity solombavambahoaka ity amin'ny tsy maintsy anovana ny vokatra amin'ny fomba rehetra. Za zany aleoko lavitra izy no mipasitro zay Félicien. Ny zavatra tokony ho izy zany izy pensara no mipasy. Satria ny dilako tamin'ny PRM raha vao tsy manao podro pensara ka pensara rery ny lasa dia pensara sainy midémissionner dia iaho no miakatra amin'ny assemblée. Zay e dila amin'ny président tamin'ny tsy possible ho izy anao tsy apodiko amin'ny assemblée. Tokotry hoe kajikajy mahakasika an'izay zany tokony natao hoe ahoana no kajy tafitana an'izay zay kajy zay de bloquer i Félicien satria Félicien koa efa midina ny popularité-ny ary ireo ary malalaka ny agnavitana an'izany ary ireo mezafisoro efa lasa telo candidat de donc zany malalaka ny tafiditra ny aina au première position mihitsy de Pensara deuxième position. Akoatra nisy fitarainana sy pirofo samihafa mahakasika nisy tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahatombanana izay efa natsikafo ny ireo mpanao politika ny firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa mialohan'ny fifidianana maro ny fitarainana sy pirofo netiny ireo fampilatsaka ho fidiana sy ireo mpanaramaso ny fifidianana ankehitriny izay andrasana atrantry ny fepetra ho raisiny tompon'andraikitra mahefa ny fitazanam-potsiny ireo izay tsy mitondra fitonena eto amin'ny firenena raha ny zava-misy ankehitriny. Fa lasa mandika lalàna sy manapatra fahefana amin'ny vahoaka avokoa raha ny hitany aloha nandritra taorian'ny fifidianana solombavambahoaka ny akamaroany ireo olom-boatendry toy ny lehibe distrika lehibe mipokotany sy ny maro hafa ho ny mpandrindra nasionaly antoko HVM tamin'ity androan'ity trango izay ahitana taratra fa tsy mipetraka intsony ny resaka matany tan-dalàna amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao Daniela Minoarso. Tsy manaja ny etika mampiasa mpanjakana azy intsony akamaroany ireo olom-panjakana indrindra fa ireo olom-boatendry eto amintsika no ny raha-matahora sy ny tsindry miatraminy fa ihany koa no ny fitiavam-pahefana raha ny hitany aloha nandritra ary taoriany fifidianana solombavambahoaka teo iny ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Endrika tsy fanarahan-dalàna izay tsy mahagaga intsony fa na Andry Rajoelina izay tokony ho fitaratra aza nandika lalàna sy nanome ohatra ratsy raha ny fanazavana. Mahatalanjona sy tsy mahagaga tsony hoe reto olona natao mba ikina ny vahoaka eny amin'ny faritra préfet chef district délégué administratif ny lehibe pokotany ny any amin'ny ministera dia milatsaka ao anatin'izay tsy fanarahan-dalàna zay zany tena mampametra fanontaniana mihitsy hoe zay ve zany lay antsoa foana nataon'ireo olona nianatra mialatsiny amin'ny corps administrateur civil fa tsy izy rehetrarehetra akory fa hitanareo kosa nefa tsapanareo fa tao amin'ireo niara-nianatra taminareo na zandrinareo na zokonareo ka manana toerana tsy maintsy olom-boatendry izy ireny voatendry dia tena manaonao foana manabotra an'ity firenena ity satria manao an'izao osoka sy zavatra tsy mety tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra tamin'ny resaka fifidianana iny. Hita zany ny préfet any Ambatondrazaka, ny préfet any amin'ireo faritra mafo, ny chef district lehibe pokotany eto Antananarivo fa maninona kay no zany. Zay ve ny baiko pitolomana. Zay ve zany le nianaranareo, zay ve zany le niadivanareo alao hitantana nyty firenena ity amin'ny lafiny atao hoe ny administration territoriale zany ireo nianatra azy, ireo zany nareo zao. Manoloana zany fotoana izao anovany sy ny fomba fiasany amin'ny fanajana ny lalàna ho hiatrany ny fanazavana. Mandeha fotoana na ira zao tontolo zao rehefa betsaka ny zavatra nekeny olona omaly fa tsy ekentsony androany. Dia tsika ve hiavaka rery amin'izany? Ho zatra an'izay ve zany ny zany resahanareo hoe ny senisy ny hafa zany fa hoe tsy refesy mandidy? Aleo mba hiakatra ambonimbony tsika matona azo andraikitra zany olona mendrika. Ny mbola zay ny arako ny mianatra aza ho teren'ny olona anao zavatra ny asanareo andavanandro ireo amin'ny fanajana ny lalàna satria anisan'izany zao misy hoe manahirana hoe ny fanaovana confrontation mame baiko ny ao andrasa mahakanseny hoe tokony tsy azo atao zany izy amlaza amin'zareo fa tsy azo atao zany tokony atao zany rehefa mangataka ny candidat ka zavatra ohatr' zany zay nilazaiko hoe mizavatra ny eken'ny olona maly eritaona lasy 10 taona lasy fa za mieritreritra hoe ho badonao mandrakizay
ny olorehetra tsy azo avela fotsiny amin'izao tsy kena ho iantrano ny fanazavana ny fanaovan'ireo olom-boatendry ampimamba sy fanososena ny safidim-bahoaka antony indrindra hiantsona ny olom-pirenena tsirairay avy ijoro hiaro ny safidiny hatramin'ny farany ary tsy anaiky ho abadoana ihany koa fa ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka izay hatrany élimination indirecte na fanilianankolaka ireo tsy nifidy nandritra ny fifidianana filohan'ny pirenena io no azo andikanany fanesoran'ireo olom-pirenena nanana kara-pifidianana tao anatin'ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ho ny mpanao politika tamin'ity androany ity trango izay nampiariary ny paikady maloto nandritra ny fifidianana 9 Mey teo ary ampanahy amin'ny fifidianana communal manaraka raha ny fanazavana tsy tao anaty lisy mpifidianana intsony na nesorina tao anaty lisy mpifidianana nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ny anarany ankamaroany ireo olom-pirenena nahazo kara-pifidianana tamin'ny fifidianana filoha-pirenena izay notanterana ny 9 Novambra 2022 teo raha ny fitarainana voaray tranga izay azo heverina ho misy ambadika na kajikajy politika raha ny fahitan'ity olom-pirenena tsy naniotava ity no nitahotra manoloana ny zava-misy ankehitriny zay moa izany dia gaga moa tamin'ny fifidianana filoha-pirenena nefa ny atao aminatin'izany lisitranay nefa tamin'ny solombavam-bahoaka tsy tao ny lisitranay dia variana moa izay sady gaga ihany nefa izay manana kara-pifidianana ny fito izay tamin'ny filoha-pirenena nefa ny fidinay zay tamin'ny solombavam-bahoaka tsy tao ny lisitranay raha ny fahitako anazy aloha dia misy ambadika ohatra hoe ao amin'ny fokotany betsaka mitovokahana ety ankoatra azy tsy nentina anio ny heviny ny ankamaroan'ireo olom-pirenena nanana kara-pifidianana kanefa tsy tao anaty lisy mpifidianana tahotrany mety isiny ny fanenjehana azy ireo ny ankamaroan'ireo olona naneo hevitra eto amintsika izay niarahana hita fa sika voaenjika avokoa ireto farany ankilany miendrika ho fanafoanana ankolaka na élimination indirecte ho an'ireo nanana kara-pifidianana kanefa tsy nifidy nandritra ny fifidianana filoha-pirenena teo izay fanesorana ny anaran'ireo nahazo kara-pifidianana izay tao anaty lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny ho ny mpanao politika naneo ny heviny zany dia tena le zony mpifidy mihitsy nokorotanina sozongozonina ary ravana dia zany zao zavatra manahirana satria raha tamin'ny présidentielle izy voasoratra tao anaty lisy mpifidianana dia aty amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tsy voasoratra indray ao anatin'ny lisy mpifidianana zany ve zany nohatrany hoe élimination indirecte ho an'izay tsy nifidy tamin'ny présidentielle satria matoa tsy nifidy tamin'ny présidentielle dia manana zay fironana ara-politika heveriny fa tokony arahana dia esorina tsy ao anatin'ny lisitra mifidy indray tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka asa aloha fa raha zany no izy dia tsy fankahitana tsony ny zavatra hitranga eto Madagasikara amin'ny resam-pifidianana manomboka izao satria dia lasa akiazahaza any anaty lisy mpifidianana indray zany zao no zavatra hitranga dia anahoana koa ny amin'ny fifidianana be ny tanàna rehefa avy eo satria zany koa dia élection de proximité tena farany izay manakaiky vahoaka zany raha izao no mitohy ho sarotra ho iantrany ny fanazavana ny mety ilaminany raharaham-pifidianana eto amintsika manomboka izao indrindra fa mandritry ny fifidianana communaly izay hatrehana ny volana novambra ho avy izao ihany koa raha ny fehindry tsy afaka nifidy ankalalany izay kandida mety amin'ny ankamaroany vahoaka tany amin'ny distrika ny Morafenibe nandritra ny fifidianana teo ireo kandida mpifaninana tamin'ity androany-ity natao biby fampitahorana ary nanapatra ny fahefany ampandaniana ny kandida mpanjakana ny lehibe ny distrika maro ny tsy fanarahan-dalàna ary betsaka ihany koa ireo belitatokana no efa vita marika mialohan'ny fotoana Henri Florian feno kosika tanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo raha ho any distrika ny Morafenibe manokana no jerena raha nino nambarany iray tamin'ireo kandida nifaninana tamin'izany toerana izany akoatra ireo fandikan-dalàna maro samihafa nampiasaina hanao fampelezan-kevitra sy nanao raha matahora tamin'ireo vahoaka ihany koa ny lehibe ny distrika ao an-toerana ny fanazavana nakorotan'io chef district io ny fiarahamonina mihitsy ny tao Morafenibe satria mbola tsy nisy fifidianana tahaka izao ny tao ny antony dia izy mihitsy no mitety fokotandy manao propagande ny kandida mpanjakana
voatetiny daholo ny fokotany rehetra ao Morafeny be ary miaraka amin'ireo chef cantonnement sy ireo lehibe ao tanàna zany misy miaramila koa entiny ary mampiasa fitaovam-panjakana toy nyreny fiarany district reny fa ny plaque rouge fotsiny moa ny tsoahany fa le autocollant mbola eo ihany ny moto ny hôpitaly dia zay zavatra zay dia tena mampalahelo satria voan'ny tsindry azo lena ny olona rehetra na ny président fokotany zany dia mahazo menasy verbal io na message zany moa dia ananana proof daholo na ny fanaovany propagande dia ananana proof daholo zany audio na ireo fampitahorana an'ireo vahoaka eo an-tanàna amin'ny hoe sitomina ny akasarotina daholo ny zavatra rehetra zany vao tsy mifidy candidat mpanjakana tony hoe hosotomina ny bokonombonareo ankoatra io maro ihany koa ireo bora fanatsahambato no nisokafana tamin'ny efatra maraina mba handrotsahana n'ireo biletin tokana efa voamarika mialohan'ny fotoana mba hanomevahana ny vato azo ny candidat mpanjakana izany ohatra zao tao fokotanina ambody vato izay natratrarana tany amin'ny 81 bulletin précoché betsaka ny bulletin précoché amin'ny bureau de vote zany mitratra ary araky ny teniko teo aloha hoe na ny délégué nay aza dia matahotra ny sasany noho ny fiarahamonina eo an-tanàna dia manao soloy fotsiny fa ireo tsy natahotra dia nasa ny teny hoe ary nanao tatitra ary nanao fitarainana mihitsiny apetraka any amin'ny CENI zany amin'io le trangany zavatra io nametraka fitoriana teo anivon'ny ACC ireo candidat misy 10 hafa izay nandray anjara tamin'ity fividana solavaboaka ity mba hanafoana ny vokatra izay hita fa feno osoka tanteraka raha ny fanazavana izy ireo hatrany avy any Morafeny be tsika dia hiazo anamparafara vola vetivety fa ao anatin'izay fitarainana manodidina ny avozotry ny fividianana solombavambahoaka izay hatrany niova tanteraka ny taremarika tamin'ny voka mpividianana tao amin'ny distrika anamparafara vola taorian'ny fatapahan-jiro nandritra ny alina manontolo ny zo malasa teo ho ny candidat solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana nitarika tany any toerana tsy nisy intsony ny fanomezana ny vokatra vonjomaika avy amin'ny SRMV nanomboka tamin'io fotoan'io rano fanazavana fity nokolona aina ia fiara amin'ny korotana avy amin'ny fiarahamonina eny fotony ny fikasana andovan'ny safidim-bahoaka ho ny kandidato amin'ny distrika anamparafara-vola ity distrika ity izay isany nahitana taratra izany fanovana voka-pividianana izany niova ny tarehimarika ary tsy misy intsony ny vokatra vonjomaika nanomboka ny sabotsy lasa teo raha ny fanazavana ity kandidat izay nitarika tamin'ny salanisa taony fahatapahan-jiro izay ao anatin'ny asan'ny tao amin'ny SRMV teo anivon'ny distrika anamparafara-vola ny alin'ny Zoma ary nampiova ny tarehimarika satria raha ny zavanisy dia ny firaisakina ny tanany laharana voalohany izay nisy ny fahatapahan-jiro tamin'ny ala nomboka tamin'ny 10 alina ka hatramin'ny 3 maraina iny dia ny maraina an'iny tonga dia nivadika ny isa tao anatiny ny zavatra magaga rehefa nivoaka ny afisy nivoaka ny tendance dia lasa re 172 voandray izay lasa any amin'ny laharana fahatelo manoloana an'izay tompoko dia raha ny zavantranga tany amin'ny distrika anamparafara-vola dia ny bulletin ny bureau de ny PV tonga faraparany zany hoe nanomboka teo amin'ny 38 PV tonga sisa tavela dia teo ny pli non fermé teo ny rature ary teo ny incohérence zany hoe betsaka be zany ny zavatra tsy mifandanja tao anatin'izay tsy nandiarako ny tokony ho izy ny fividianana solombavambahoaka tany amin'ny distrika anamparafara-vola fa za miaya fa tsy maintsy isamboatra reo vahoaka izay ao anatin'ny distrika anamparafara-vola reo angataka famitana tamin'ny SRMV tany an-toerana izy ireo saingy bra-pividianana iray ihany no nahafanana anao izany raha ny fanazavana hatrany fa ny tanjona ao anatin'izao confrontation zao dia ny voany tena safidim-bahoaka marina tao anatin'ny distrika anamparafara-vola tsy mitaky zavatra hafa zay na mila vanina raha mangataka confrontation fa tsy ekenay kosa ny fanodikodonana an'izay safidim-bahoaka izay ary iverinay ary nonay fa
iverina amin'ny tokony ho izy a ny tena safidim-bahoaka atao parafaravola ka ny famerenana amin'ny loaniny an'izany situation rehetrarehetra zany zany trangan-javatra misy finiavana anaosika raha-pifidianana zany a no antony a angatahana zao confrontation. Mitovakana ankehitriny ireo endrika fangalaram-bato nandritra ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo tsy ny ao amin'ny distrika na parafaravola ihany no nahitana izany hatramin'ny fivoahany ireo vokatra vonjimaika avy amin'ny seni sy anaiky hatramin'ny farany ny fanodikodriny any safidim-bahoaka ireo kandida hiara-ny fanararota-pahefana ireo raha ny fanazavana hatrany. Eo anatrihan'izay rehetra izay nanamafy ny tokony hanana seni fahaleovan-tena amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ny voavonana firaisan-kina tamin'ity androan'ity raha nihoana tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny seni tanjona hoy izy ireo ny isiany ny filaminana eto amin'ny firenena aorian'ny vokatra ofisialy. Tsy fanaran-dalàna eny anivon'ny lehiben'ny distrika ny SRMV ary fanovana PV isaky ny birao-pifidianana ireo amin'ny ankabeny no hita tany amin'ireo distrika maro izay hitarihan'ireo kandida ny fanoherana manerana ny nosy taorian'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo raha nitatitra ny teo anivon'ny vovonana firaisan-kina ny kandidan'izy ireo izay isan'ny niaran'izany ny ankamaroany raha ny fanazavana hatrany. Maro ny kandida tsika so voata amin'le resaka fagnodikodinana vato fa indrindra fanovagny PV. Ka izay ny ilagna confrontation zay zavatra zay ka zay tsy mesanangana makoatrana vovonana zany iaro safidim-bahoaka dia mianso ny rehetrarehetra na indépendant izy na rehefa fanoherana izy na inona ino izy samby iaraka iaro an'ity safidim-bahoaka ty. Izay zany ny tena araka ny tenen'ny président rivo teo fiarovagna ny tany tandalana zany ny tena maikasikana amin'izao dia izay zany no tokony ho atao zany zao fa tsy mety anareo la magnano anareo nga nanao koa nareo ohatrany mahazo signy indray ay nanao an'ity zavatra ty zay tsy misy manao ka tsy misy manao savela rereo zazaka tokana fiarovana ny tany tandalana eto amin'ny firenena no tokony hirosona amin'ny fampitahana hoy hatrany ny vovonana firaisan-kina tanjona nisy ny filaminana ito an-toerana raha ny fanazavany miantso amin'ny seny fifampiresana avy amin'ny seny araka izany izy ireo ary nanamafy amin'ny tokony hanana ny seny ny fahaleovan-tena amin'ny famoahana ny voka-pifidianana andrasana araka izany sazy entitra izay ho raisin'ny HCC amin'ireo endrika tsy fanaran-dalàna samihafa araka fanambaranty fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity. Izay zany ny isan'ny dingana narahana ho an'ny vovonana firaisan-kina fa raha ny olo-pirenena ny mahajanga amin'izao fotoana izao nanao fanambarany ireo olo-pirenena avy amin'ny fokontany any tany malady mahajanga tsy isiany mizana tsindrinila amin'ny famoahana ny voka-pifidianana izy ireo izay manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hanao ny asany araka ny tokony ho izy eo anatrehan'izay Anja Robert Kolo Mahajanga. Saro-piaro amin'ny safidy izay nataony tamin'ny fifidianana solombavambahoaka teto Mahajanga ireo olo-pirenena indrindra ho an'ireo vahoaka avy ao anivon'ny fokontany an-tany malandy ka manaitra ny tompon'andraikitra tsy hanao mizana tsindrinila amin'ny fitsarana sy ny famoahana ny voka-pifidianana. Dia miangavy ny fitondram-panjakana izahay mba hitsara radrariny tsy hanao mizana tsindrianila satria ny vahoaka ny nametraka igny safidiny igny aoka re ianareo zay filoha ny mambra rehetrarehetra ministry ny fitsarana mba andray andraikitra ny mazava andray andraikitra ny mahitsy fa kosa tsy hitanila fa igny ny safidinay lanina igny tsy miala amin'igny izahay ka aoka hanaja an'izay safidim-bahoaka zay isika rehetrarehetra bo misy zavatra mitongilana dia tsy manaiky izay vahoaka safidinay io ary zahay tsy manaiky mitondra mpanjakana raha mitanila zavatra rehetrarehetra fa aoka ny fifidianana mba ilamina tsara fa tsy zavatra korotana ilain'ny vahoaka fa zavatra milamina fa leo tanteraka izahay leo tanteraka milaingalainga zavatra fitapitaka le safidin'ny vahoaka ny ilaigny fa tsy resaka vandivandy zay ny tena antony hitsagna ijoroako eto ary anareo maso fandehanany raharaha hadragny Antananarivo manay mafisaadiny amin'ny mety sy ny fanodikodinana ny safidin'izy ireo araka izany ireto olo-pirenena ireto ka nanao iny fanambarana iny. Ireny ny afatra sy ny tenin'ny vahoaka na tany malandy any Mahajanga manoloana ny fifidianana ny tanterahana 7 Mey ndao isaina vetivety ao anatin'ny doka fohy rehefa aveo sika miverina eto indray mandrapitafa vetivety.
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 31 juillet 2024. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus. Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 TTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Chafuiza kwa mineai atarova kuwakai tiki tiki vo mandenga masuandu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny agence premium voalohany eto Madagasikara ho an'ny Baobab Bank Madagasikara. Amin'ny Baobab Bank izay tsy mitsahatra ny hanome fahafaham-po hatrany ny mpanjifany amin'izao fotoan'izao ka atao Andriatsilavo. Ho mariky ny dingany efa nataony hatrizay ny orenany teto Madagasikara nanomboka ny taona 2014 notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny agence premium voalohany any Baobab Bank eto Madagasikara. Io agence io izay manana ny mampiavaka azy manokana ary tafiditra anatin'ny fanomezana fahafaham-po hatrany ireo mpanjifa. Mikasika indrindra ny société manana statut ara-dalàna zany manana ny finstady misoratra normal tsara mahasamihafa anazy microfinance teo aloha dia io statut io zany misy ny atao hoe chiffre d'affaires tokony hotratrarina zany raha ho géré atao anatin'ny agence premium zany les clients ho an'ny particulier koa dia ohatran'izay misy ny ohatrany hoe karazana limite apetraka ny banque zany hoe à partir an'ity montant ity zany ny olona anankiray afaka misitraka ny service ny agence premium premium anazy moa dia zay qualité zay zany no andrasan'le olona efa manana le ataontsika hoe manana ny maizy azy quelque part zany ohatr'izay le fiteny anazy olona manana ny maizy azy na fonctionnaire na olon-tsotra dia manana koa zahay tolotra ho an'ireo institution na ONG manana activité manao placement na vola na misy besoin na ara-bola koa zany zay koa miaccompagner amin'izay rehetra zay. Tafiditra anatin'izany fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa izany hatrany ny volana janoary lasa teo no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny Mastercard eo anivon'ny Baobab Bank. Izao indray volana jona miroso amin'ny fametrahana ity agence premium ity. Mbola betsaka ny ataoko hoe projet ana ataoko hoe lancement ana nouvelle offre ho an'ny Baobab Bank manokana. Io moa zany anisany hoe mampiavaka amin'ny Baobab miezaka foana izahay mitondra innovation ho an'ny ataoko hoe secteur bancaire. Tsy afaka horesantsika eto moa inona koa ny projet manaraka satria tsara kokoa moa izy raha ohatra ataontsika hoe surprise ho an'ny mpanjifa fa ny zava-dehibe dia hoe mihaino hatrany mpanjifa izahay mihaino hatrany ny etaeta mpanjifa ary miezaka manantanteraka an'izay tolotra manome tolotra izay mifanaraka amin'izay etaeta sy filan'ny mpanjifa izay. Tsy aivona hatrany miisa 470 amin'izao fotoana ny agence ny Baobab Bank izay misandrahaka amina tanàna miisa 720 eto Madagasikara. Mampiasa olona 570 ny Baobab Bank ary ahitana mpanjifa manodidina ny 3 hetsy. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity maro ny teboka mila tsaraina mafisana ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny fampiasana vola maloto amin'izao fotoana hoy ny tale general ny Samy Finina na ny sampandraraha malagasy adina amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny famatsim-bola ny asa fampiororona. Mbola hita taratra raha ny fanazavany ny gaboraraka amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ka mahatonga ny fanodikodinana ny tsokosoko ilaina arak'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sampandraraha raha ny fanazavana trany Christian Ndimby.
vola malota tapitrisany maro no mivezivezy sy miparitaka manerana ny nosy amin'izao fotoana vokatra ny tsy fampiny ny fanaraha-maso sy ny gaboraraka amin'ny fitantanana eto amin'ny firenena mitana lohalarana amin'izany ny famotsim-bola izay saika hita amin'ny fanafarana entana avy any ivelany eo ihany koa ny osika araketra ho ny tale jeneraly ny samfinina na ny sampandraraha malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy ady amin'ny famatsim-bola ny fampiororona androany ny vola maloto ny tena hitan'ny samfinina zany nandritran'izay 3 taona tantanako ny samfinina zay ary nefa mitombona foana zay no talohan'izay ary eo amin'le vola mandeha mivoaka zany tena misy olana angeza be dia ny vola mifandray amin'ny fanafarana entana fampidirana entana misy olona zany manao an'ireo fanondranana sy ny sisa reo dia tsy mamerim-bola eto Madagasikara izay zany olana iray voalohany misy koa ny ataoko hoe fraude fiscale resaka hetra zany tsy ao amin'ny ladoany dia lasa tsy tafiditra amin'ny fanjakana ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana reo ny tena zavatra tena ngeza ny fanakalozana vola vahiny moa ao anatin'ny fanotena olana amintsika zany reo hitany samifinina reo ny ankamaroany vola lasa ny ivelany daholo hatreto dia tsika zany zao mbola miady mafy ny amerenana anazy sy hitadiavana anazy ihany tsy ampiankila ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ireo rafitra natao iady amin'ny fampiasam-bola maloto eto Madagasikara antony mahatonga izany mahazo vahana hatrany raha ny fanazavana ny fandrindrana sy ny fiaraha-miasa amin'le samy sampandraram-panjakana efa manomboka manatsara anazy tsika zao ohatra raha mahatratra zavatra ohatra ny polisy na gendarme ohatra trafic de drogue tokony tonga dia misy fanadihadiana momba ny famotsim-bola dia tokony tonga dia mandefa any amin'ny samifina izy afa ny samifina mitady hoe nankaiza daholo ny vola na hoe avaiza daholo ny vola nanaovana an'io izay le fomba fiarahana miasa zay zao anisan'ny zavatra ngeza be anankiray atsaraina ny mitovy amin'izay na mifameno aminy dia ny fifanankalozam-baovao mbola misy zany ny sambandraram-panjakana voafetra ny fizarany vaovao satria hoe secret confidentiel professionnel zany nefany tsy sakana amin'le izy satria raha inao rery manao tsy tafavoaka na mpiofana ireo tompon'andraikitra malagasy manolona izany araka izany ireo matianina avy any ivelany izay misehatra amin'ny famolavolana ireo lalàna entina miady amin'ny famotsim-bola ny famatsim-bola ny fampiororona sy ny famatsim-bola amin'ny fanapariana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika mila vaozana ihany koa ny lalàna mifeny fananantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mila mafisina hifanaraka amin'izany ny fampiarana azy ho ny teo anivo ny fikambanana Henri Capiton izay vondrona n'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpahay lalàna nanao fanambarana tamin'ity androany ity isany zava-dehibe ho ny fikambanana ny fifanakalozana mpikatroka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra amin'izay fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fananantany izay mitombo isa isan-taona ny raharaha fangalara-tany sy ny ady tany raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao saika noho ny fahafantaran'ny mponina ny lalàna momba izay fananantany izay no antony mahatonga izany raha ny nambara-mpikarika mpampianatra eo anivy ny association Henri Capiton androany ankoatr'izay efa lany andro ary mila vaozina ihany koa ny lalàna velona eto amintsika mikasika izay lalàna mifeny fananantany izay ho hatrany ny fanazavana ny lalàna veny tsy mety sa ny fampiarana an'le lalàna veny tsy mety fa raha ho anay satria zay zany amin'ny mampampianatra mpikaroka anay ny anay zany amin'ny mampampianatra mpikaroka ny zava-dehibe dia mahafantatra hoe inona koa ny zavatra atao any ivelany mba ahafahana mandinika hoe ao amin'ny sehatra ny fampianarana zany hoe manao resaka droit comparé zay ny mahazava-dehibe azy zany satria tsy afaka mionona fotsiny tsika miteny hoe io ny droit anay dia ny anay ny mety indrindra fa tsara ihany koa mahafantatra ny hafa ahafahana mandinika hoe mety hoe manatsara zavatra ve sa tena ny antsika ny tena mety sa zay no mahazava-dehibe azy nanamafy ny filohan'ny fikambanana Henri Capiton sady mpahay lalàna fa zava-dehibe ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ireo mpahay lalàna indrindra ny ijerena miaraka ny fanatsarana izay lalàna amin'ny fifananantany ahafahana manatsara ny fiainan'ny mponina izay Nous avons des solutions différentes, mais nous comprenons ce que nous disons. Manana vahaolana samihafa isika, saingy mitovy kosa ny fomba fijery raha ny resaka momba ny lalàna manokana. Satria ny lalàna malagasy, ny lalàna frantsay sy ireo lalànan'ireo firenenkafa izay ampiasainy eto an-toerana dia samy mampiasa ny fomba fijery amin'ny alalan'ny kody avokoa izay ahafahana manatsoaka vahaolana amin'ny alalan'io kody io. Ary everiko fa ao aorian'ny 3 andro ikaonandoha izao dia mety afaka hanatsoaka vahaolana sy fomba fanao tsara indrindra
amin'ny fomba fampiarana izay fanajana ny zon'ireo tompotany mba hamantarana azy ireo ihany koa satria iray amin'ireo loha hevitra saika hita manerana ireo firenena ary isan'izany Madagasikara izay fanamarinana ny fisian'ny taratasy manamarina ny tompotany izay. De la propriété, de prouver la propriété sur une parcelle. Nanomboka omaly ary aritra 3 andro eny amin'ny Université Antananarivo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Henri Capitan. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fitadiavam-baolana manoloana ny famaroana raha ady tany eto amintsika izay ahitana ireo mpahay lalàna, mpampianatra pikarika sy olo-mpanjakana ambony avy any ivelany. Manomboka amin'ity volana Jona ity ny fandarana antsoina hoe Up Fankaty, télé-réalité izay rahan'ny Star Times sy ny Up TV mamolavola ary atolotra ho an'ny malagasy rehetra. Fandarana natao ampionana vehivavy sy lehilahy ao anaty karazana lalao samihafa fanamparazavana makasika izay. Lalao mahafinaritra be izy ity tafiditra ao anatin'ilay hoe télé-réalité raha zay angamba no azo ilazana azy satria dia ampiona vehivavy sy lehilahy, mety tovavy, mety tovolahy, mety efa lehilahy, mety efa nanambady fa mativady ohatra na ihany koa ny sarabady, mety vehivavy tahaka izay ihany koa dia misy karazana lalao be dia be hita ao anatin'ilay izy mety hisy ny couple ho tafavoaka satria izay mihitsy ny tanjon'ilay ampifankaty amin'ny alalan'ilay slogan hoe ampifankaty atsika rehetra, ny tanjon'ilay fandarana hoe ampifankaty ao anatin'ny Up TV no ahitana an'izay. Misy vehivavy ao, misy lehilahy ao izay mety hivoaka couple ho ateo izany hoe hiara-droa amakivaky an'ity fiainana ity ihany koa mety tsy ho tonga any amin'ny fanambadiana fa mety hoe olo-tiana fotsiny, silam-panahy fotsiny no fandraisan zareo tao anatin'ilay lalao ampifankaty. Ao anatin'ny ity fandarana ampifankaty ity be dia be ny izany hoe misy karazana episode any amin'ny 20 isa any izany hoe manomboka amin'ity volana Jona ity tsika ihanoka tanteraka ao anatin'izay lalao ampifankaty izay karakarain'ny Up TV sy ny Star Times ho ateo fa any amin'ny volana septambra, oktobra any ho anytsika vao tapitra izay lalao izay dia dian'izao dia efa mivonona ianao mangalasa eza tsara isaky ny sabotsy amin'ny fitora sasany eto amin'ny Up TV. Zay zany makasika ny fandarana natao ampionana ny lahy sy ny vavy iny fa nanomboka omaly ary farana ny alakamisy ho avy izao ny fanadinana BEPC katolika manena nosy mandidina ny 209 sy 3 alina ireo mpiadana ao anatin'izay nizotra mpilaminana ny fanadinana treto raha nytao amin'ny foibe mpanadinana ny tomadinika manokana izay nanaovany mpanao gazety fanadiadina tamin'ity androan'ity Tsiaro Rasoloarvelo. Araka ny daty navoaka ny ministera tompon'andraikitra no tanterahina nanomboka omaly ary farana ny alakamisy ho avy izao ny BEPC katolika manerana ny Madagasikara. Ny lamina sy ny rindra araka ny tokony ho izy izany hatreto raha ny tao amin'ny distrika na Tanimena manokana foibe mpanadinana tomadinika raha ny nambara ny mpiandraikitra androany. Misy 724 ireo mpiadina ao amin'ny distrika na Tanimena izay nozarena tamina sosontara maromaro. Ambony tapa-avitrian'ireo mpiadina ary zava-dehibe ny fiatrehana izany fanadinana katolika izany raha ny fanazavana. Ny fanomanana amin'ny ankapobeny dia mirindra tsara hatrany am-panomanana ary izany rehetrarehetra izany dia mandeha araka ny tokony ho izy. Ny fanomanana rehetra dia mitovy tsy misy valaka amin'ireny fanadinam-panjakana ireny. Ny mpianatra manana convocation ara-dalàna, ny correcteur manana convocation ara-dalàna, ny ankizy miatrika fanadinana dia manana fiantsoana ihany koa ary mitondra ny karatra mahampianatra azy amin'ny ankapobeny. Ny tanjona moa zany ao anatin'izay dia ny hoe fiombonana eo amin'ny sekoly katolika rehetra manerana Madagasikara aloha voalohany, faharoa ihany koa eo amin'ilay fametrahana an'izay atao hoe fanabeazana amin'ny kalitao izay ary ihany koa fametrahana ihany koa ilay atao hoe lentan'ny fanabeazana eo amin'ny sekoly katolika. Ny diplôme katolika amin'izay fotoana izay dia manan-kery eo amin'ny sekoly katolika rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ny sujet moa zany dia tokana manerana amin'ny Madagasikara ho an'ny BEPC sy ny baccalauréat. Amin'ny ankapobeny ny tombony dia ny hoe raha afaka BEPC katolika ny ankizy anankiray na ny mpianatra anankiray dia afaka mianatra any amin'ny lycée katolika rehetra manerana Madagasikara. Ny taranja matematika no sarotra treto hoy ny mpiadina araka ny efa nampanay hatrany am-panomanana. Le matematika ny tena sarotra satria misy question mitaky logika dia
le géométrie tsy teny anarana mantsiny izy tany ampianarana tsy tena nazavaina tsara nazavaina tsara moa za le satria tsy azoko tena tsy haiko mihitsy fa le mathématique tsy ohatran'ny tsy ampy zany le révision tsy ampy le manaraka zany azanaka tsy maintsy zay foana. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fanadinana andrana ho an'ny baccalauréat raha toka tamin'ny herinandro lasa teo ny CEPE teto Andrenivohitra tsy ahivina trany ny talata 9 volana Jona ho avy izao ny fanadinam-panjakana CEPE ny iray hatramin'ny 4 Jolay ny BEPC ary ho tanteraina ny 12 hatramin'ny 9 Jolay ho avy izao ny baccalauréat amin'ny ity taom-pianarana 13 4 ity araka ny tetiandro ofisialy navoaka ny ministera tompon'andraikitra. Maresaka iraisan'ny pirenena vetivety Venezuela ny firenena voalohany any Amerika Latine tsy nahitana intsony ranomandry taorian'ny fahaverezan'ny ranomandry ny corona any amin'ny onde venezuelienne amin'izao fotoana izao raha nidadasika tamina velarana 570 hektara ny ranomandry tany an-toerana teo aloha latsaky ny 2 hektara sisa no misy amin'izao fotoana izao velarana izay tsy mahafeno intsony fepetra iraisan'ny pirenena amin'izany atao hoe ranomandry izany izay tokony 10 hektara farafahakeliny ny tranga izay anairan'ireo siantifika ny firenena maneran-tany manoloana ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao ny safidiny fahitalavitra kolo tamin'ity alina ity ary mbola anasananao amin'ny toy ny fandahana eto amin'ny fahitalavitra kolo veloma tompoko. Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vaovao. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.